Miarabanao amin'ity alahady voalohan'ny volana desambra ity. Ny rapisotian'ny famarinana an'io dia mitondra ny lohahevitra hoe maniry ny tsara indrindra ho anao Jesosy. Ny teny fanokafana dia nalaina tao amin'ny bokin'ny Salamo fa 7:30 sy ny 7:10 dia alaintsika androany ny dikateny NLT. Vaky toy izao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Nahita ianao, fony aho tsy mbola teraka, voarakitra ao amin'ny bokinao ny andro rehetra ny ainako. Ny fotoana rehetra dia efa voapetraka talohan'ny andalovan'ny andro iray. Endreny sarobidin'ny fihevitrao mikasika ahy. Andriamanitro tsy voatanisa izy ireo. Misy olona matahotra ny hamelan'i Jesosy tompo, anana ny lalany eo amin'ny fiainany. Mieritreritra izy ireo fa hanovany nofinofiny izy. Ilay nofinofy izay nikarakaran'izy ireo fatratra nandritry ny androm-piainany, ilay sary izay efa nokoloiny tsara. Manahy izy ireo fa mety hitarika azy ireo ho any amin'ny zavatra tsy tiany izy ka lasa matahotra izy. Eny, ny olona tsy mahalala an'i Jesosy ihany no mihevitra toy izany. Ary satria tsy mahafantatra azy izy ireo dia tsy afaka mahatoky azy. Fa raha fantatrao hoe izy dia hianatra hatoky azy ianao. Saino kely ange, ny tena faniriany dia ny tsara indrindra ho anao. Noho izany afaka mahatoky azy ianao amin'ny fiainanao. Ny tompo dia linany amin'ny zavatra rehetra mahakasika anao. Tianao izy mihoatra noho ny fitiavanao ny tenanao. Manana planina ho anao izy. Ary izany planina izany dia ny hahatonga anao hahomby sy ho faly mandrakariva. Hoy izy eo amin'ny Jeremia 7:20. Fa izaho mahalala ny hevitra heverako anareo ho Jehovah, dia hevitra hahatonga fiadanana fa tsy hanimba anareo, ary hevitra hanome anareo fanantenana sy ho avy. Tsy misy olon-kafa manana planina toy izany ho anao. Tonga ao an-tsainao ihany koa ny teny mahafinaritra ao amin'ny Jaona 7:1-2 manao hoe: ry malala, mangataka aho mba hambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ny ianao, tahaka izay hanambinana ny fanahinao ihany. Mba eritrereto ange zany e? Izany no antony nanomezany ianao ny fiainany, ny fahamarinany, ny voninahiny ary ny anarany, mba hahatonga anao miaina ambony lavitra noho Satana, miaina ambony lavitra noho ny fahotana, ny aretina, ny rofy, ny kilema ary ny fahafatesana. Voninahitra ao an'Andriamanitra mandrakizay. Manasanao ahako amerina izao vavaka izao izay ho tononoko manaraka eto. Ray marino, misaotra anao noho ny fitiavanao tsy mihozongozona sy ny planinao tonga lafatra ho an'ny fiainako. Mahatoky anao tanteraka aho satria fantatro fa ny planinao dia ny hanambiana anahy, hanome hafanantenana ary ho avy azo antoka. Misafidy aho hanaraka ny fitarihanao. Mahatoky fa hanana fiainana feno fifaliana sy fahatanterana mandrakariva amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia samy hitahin'Andriamanitra tompoko mirary tontolo andro mahafinaritra ho anao amin'ity alahady ity.